tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là, agneau de Dieu. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, ami fidèle. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. 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 Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. 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 Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, agneau de Dieu. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, ami fidèle. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. 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 Car je sais que tu es là. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Seigneur Jésus. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Mon âme veut t'adorer. Mon âme veut t'adorer. Mon âme veut t'adorer. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Seigneur Jésus. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Alléluia. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme t'adorer. Car je sais que tu es là.
Alléluia, alléluia. Mbola faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ao amin'izao diva raina izao. Eny, efa diva raina satria efa mihoatra ny amin'ny 12 alina isika izao. Izany hoe efa anio asabotsy fa 7 ny volana marsa 2024 isika. Ry hava malalao amin'ny tompo, tonga indray aho anio hitondra teny fampahirezana ary koa hiara hivavaka isika raha mazoto ianao, raha matsapa ianao fa mila isika manantona bebe kokoa an' Jesosy satria teny efa kaiky ny fotoana hiaviany tompo eny amin'ny rao an-lanitra akantsika. Ry havana, efa ela tokoa no farany ny vavahantsika toy izao ny alina izany. Dia isaorantsika ny tompo lehibe satria ny tompo no manome hery sy tanjaka ary faherezana ihany koa ahatanterahana izao fotoana anio izao. Voninahitra ho an'i Jesosy. Ry havana, ny fanahy masina no manamboatra ny programa rehetra eto, fa izao dia fitaovana fotsiny ihany, ary raha vonina ianao hiara hivavaka amiko eto dia faly ny foko n'aiza n'aiza misy ianao dia oka isika atsapa fa Jesosy anie ka eo anilantsika izy. Ny fanahin'ny tompo dia ao anatintsika izy. Mila isika mikatsaka azy bebe kokoa, mila isika mitady azy bebe kokoa, izay isika vao afaka hiaona amin'ny Jesosy. Ry hava malalao amin'ny tompo, hivavaka isika rehefa avy eo ary koa andray tenin'Andriamanitra isika, ary ny tompo no hiasa amintsika tsiraray avy. Ny fanahy no hiasa fa isika dia zava-poana, isika tsiraray avy, ka angatahantsika ny fanahiny iray hiasa amintsika tsiraray avy, na izao izay miteny eto, na ianao any amin'ny toerana misy ianao any, na aiza n'aiza misy ianao, dia engane ny fanahy masina hiasa tokoa ao anatinao, mangataha aminy ny amin'ny fiasany ao anatinao, satria raha omenao azy malalaka ny tenanao, ny fanahinao, dia afaka izy hiasa ao aminao, satria izany no andrasany. Miandry izy anekentsika hidirany ao anatintsika, hiasany tanteraka amin'ny fiainantsika. Ka raha manaiky isika ny amin'ny asany dia tena ho sambatra indrindra isika tompoko, satria efa hiaina sahady ny fiainan-danitra isika, satria ety dia mandalo fotsiny ihany eto amin'ity tany iainantsika ity, fa ny an-danitra no mandrakizay. Ka enganie isika tsiraray avy samy ahery eo anatrehan'ny tompo. Ry havana, hiaino hira anankiray isika alohany amakiantsika ten'Andriamanitra foy dia hivavaka hibebaka isika aloha ao aorianan'ity hira anankiray izay enontsika izao ty, dia amaky ten'Andriamanitra foy aho, dia hibebaka isika. Avy mibebaka isika dia andray ten'Andriamanitra isika, hiaino izay tiany fanahy masina ambara amintsika anio. Amen. Raha ianao ny hira dia afaka manaraka ianao tompo. Alléluia. Au long du cœur de Dieu,
C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire. Alléluia. Cet amour me remplit. Et sa victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire. Cet amour me remplit. Et sa victoire m'anime de l'esprit. Alléluia, alléluia. Voninahitra ho an'ny tompo, dera ho an'ny tompo. Ry hava malala ho vakiantsika ny ao amin'ny bokin'ny Romanina. Io no raisintsika alohantsika hibebaka. Romanina toko faharoa ambin'ny folo. Romanina toko faharoa ambin'ny folo dia ho vakiantsika eo amin'ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy telo ambin'ny folo no ho vakiantsika alohantsika hibebaka. Romanina toko faharoa ambin'ny folo, andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy telo ambin'ny folo. Ho vakiako ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Aoka ny fitiavana ho amin'ny tsy fiatsaram-belatsia, mankala ny ratsy, mifikira amin'ny tsara, mifankatiava toy ny fankatiavan'ny mpirahalay, mpirahavavy koa izany, mitaria lalana amin'ny fifanomezam-boninahitra, mahazo tofa aza malaina, ary aoka fanafo amin'ny fanompoana ny tompo, mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana, manampia ny olona masina araka izay ilainy, mahazo toa mampiatrano vahiny. Amen. Ajantsika hatreo. Io teny io ry havana dia manambara ny amin'ny tokony ho toetrantsika tsiraray avy. Io zany no hibebahantsika alohantsika ndray ny tenin'Andriamanitra. Eto zany ny tenin'Andriamanitra dia manambara mihitsy fa tokony isika ahity zany ny olona rehetra na iza io amin'ny fitiavana zany tsisy fiatsaram-belatsia. Amen. Ry havana, tokony tsy hatsara velatsia isika izany. Tokony tena hoe madio am-po tanteraka izany isika. Madio mangatsakatsaka eo anatrehan'i Jesosy, satria tsy misy miafina eo anatrehan'ny iray ny mombantsika tsiraray avy.
Izay zany no ibebahantsika rehefa avy eo. Mankahala ny ratsy, mifikira ny tsara. Mila antsika mankahala ny ratsy ary mifikitra amin'ny tsara. Eny hitalao amin'ny tompo isika rehefa avy eo, satria isika tsiraray avy dia tsy mahay manao na inona ratsy ny fanahin'ny tompo mihitsy no miasa ao anatintsika. Mila antsika mankahala ny ratsy ary mifikitra amin'ny tsara. Azafady, mifankatiava toy ny fankatiavan'ny mpirahalahy na kosa ny mpirahavavy. Mitaria lalana amin'ny fifanomezam-boninahitra. Tokony isika izany ifampitarika amin'ny zavatra mahasoa, amin'ny zavatra mamendrika izany fa tsy fanalam-baraka zany. Tokony zany hanome voninahitra ny olona anankiray mihitsy zany ny fankatiavana sy ny lalana alehantsika, fa tsy hoe kory hoe hanaratsy olona na hanivaiva olona na hanambanimbany olona na hiteny ratsy an'ilay olona izany, zany hoe miteny ratsy avy ao an-damosina mihitsy koa maro ny manana toetra an'izay. Mifosa zany vao mitodika ilay olona. Tena mila zany isika miala mihitsy amin'ny fanalana voninahitra olona hafa zany. Tena mila zany isika mba tokony mitarika lalana amin'ny fanomezam-boninahitra zany. Na ny tenantsika koa ary, tokony isika ho hita tena any Jesosy. Tokony isika ho fantatra fa manana ny mahazanak'Andriamanitra antsika isika zany eo anatrehan'ny olona rehetra. Tokony tsy ho afa-baraka mihitsy zany anaran'i Jesosy amin'ny fiainantsika izany. Manarak'izay, mahazotoa fa aza malaina ary aoka fanafo amin'ny fanompoana ny tompo. Amen. Io zany anankiray lehibe koa ho raisintsika anio zany, satria io zany no ambaran'ny fanahy masina eto momba ny amin'izao fiarahantsika mivavaka alina izao, hitadiavantsika ny tompo izao. Tena mila zany isika mahazoto mihitsy zany fa tokony tsy alaina izany, tokony tsy malaina izany. Ary aoka fanafo amin'ny fanompoana ny tompo. Amen. Mila zany isika tompoko hafanafo amin'izay, satria efa ho avy Jesosy. Mampahery anao mihitsy aho handroso bebe kokoa ao amin'ny tompo, hifo bebe kokoa ao amin'ny tompo zany, satria raha ohatra ka maneno ny trompetra ka variana isika dia ho tavela ety. 2:12 Mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Amen. Izay zany, mifalia amin'ny fanantenana. Le fanantenana dia zavatra mbola tsy azo, zavatra mbola tsy hita. Mila antsika zany mifaly amin'ny fanantenana, ny hodintsika ny an-danitra izany, ny any amin'ny tsy hita maso. Aleloia. Any tsinona no hovan-tanintsika. Oka isika hifaly amin'ny fanantenana. Nefa ny fanantenana dia mila aloha isika miaritra zany. Miaritra zany amin'ny fahoriana. Araka ny tenin'Andriamanitra eto hoe miareta amin'ny fahoriana. Tsy maintsy miaritra zany isika, satria ny zava-tsoa dia tsy ho azontsika fotsiny moramora fotsiny ohatr'izao zany. Fa mila zany isika tena hoe miezaka mafy mihitsy vao afaka zany ahazo ny soa avy amin'Andriamanitra. Amen. Ary koa zany hoe mahareta amin'ny fivavahana. Amen. Mila antsika zany maharitra mivavaka. Maharitra mivavaka zany. Amen. Engany tena aharitra tokoa isika tsiraray avy
mivavaka eo anatrehany iray. Tsy amin'izao fotoana irantsika mivavaka zao eto ihany izany fa koa na iza misy anao dia ao ka ianao azoto hitady bebe kokoa ny tompo. Ilaintsika mihitsy ny manatona ny tompo, satria raha tsy manatona ny tompo isika, izany hoe mivavaka aminy, miresaka aminy, dia ho reraka isika tompoko, tena ho reraka isika. 10 manampia ny olona masina araka izay ilainy, mazotoa mampiantrano vahiny. Amen. Santsika treo. Mila tsika izany manampy ny olona masina. Ny olona masina moa voalaza eto dia ny mpiray finoana izany, ny olona mandeha araka ny tena fahamarinana sy ny fahamasinana, satria ilay masina dia Andriamanitra no masina, dia tokony ho masina ihany koa isika tsiraray avy. Ka izany fahamasinana izany dia takiny iray amintsika izany, takiny amintsika zanany tsiraray avy ny fahamasinantsika mba ho mendrika eo anatrehany isika. Ry havana, hibebaka isika, hitondra ny tenantsika eo anatrehan Jesosy, anatona azy isika, hitondra ny mombantsika tsiraray avy. Ahoana ny fomba fiainanao? Inona no zavatra tsapanao tsy mety amin'ny tenanao? So dia mbola ao anatin'ny tsy fahaizana mitia ka koa miatsara velatsia. So dia mbola anatin'ny makahala, fa mila isika makahala ny ratsy, fa tsy makahala olona. Ry havana, mila isika mifikitra tsara, mifikitra tsara amin'ny tompo, ary koa mifankatia amin'ny fitiavana toy ny mpirahavavy, toy ny mpianada, toy ny mpiray tampo ao amin'ny tompo izany. Ry havana, raha mitarika olona isika, mitarika olona amin'ny tsara va, sao sanatria ka mitarika olona amin'ny lalana ratsy, ka toy ny jamba mitarika jamba, ka sanatria avery fanahin'olona. Mila mitandrina isika tompoko, mila mitandrina isika tompoko, mila isika mazoto mivavaka, mila isika mazoto manompo ny tompo, amin'ny fanompoana ny tompo. Ry havana, andohalika isika izay afaka mandohalika eo anatrehany ray. Aoka ho tsapanao fa ny tompo no aheno anao. Izy rery ihany no afaka maheno anao, na iza misy anao. Izaho tsy mahita anao, izaho tsy mahafantatra ny momba anao, fa Jesosy mahafantatra tsara ny momba antsika tsiraray avy, ka tsisy miafina amin'izany. Ka aoka isika hivavaka tompoko, anatona an'ilay tompo Andriamanitra mahery, hibebaka eo anatrehany, satria tsy mendrika isika, tsy mendrika isika. Ndao isika hivavaka tompoko. Jesosy tompo, ndreto izay Jesosy, manatona anao raha eo, miantso ny anaranao Jesosy, mibebaka eo anatrehanao tompo, satria ianao no Andriamanitra, ianao no lehibe indrindra, ianao no tsara indrindra raha eo, ary tsy misy toanao. Jesosy, miantso anao izay, miantso ny anaranao Jesosy, mandohalika eo anatrehanao Jesosy, izay afaka mandohalika, izay afaka mandohalika raha eo, dia mandohalika eo anatrehanao. Miantso anao tompo, miantso anao Jesosy io, izahay olonao tsiraray averan-tany, satria mpanota izay Jesosy,
tsy mendrika izay Jesosy, izay manatona seza fiandriananao amin'izao ora sy fotoana izao Jesosy, amin'izao ora sy fotoana izao Jesosy, ka mangataka aminao Jesosy, mamelà ny elokay Tompo, mamelà ny tsy famendreanay Jesosy. Ho any amin'iza moa izay Tompo raha tsy ho any aminao? Reo Jesosy ny vahoakanao tsiraray avy Jesosy, naiza naiza Tompo no misy anay zanakao eran-tany Jesosy, dia mangataka ny fanatrehanao, mangataka ny fanatrehanao Jesosy, anatrika anay Tompo, hijery anay tsiraray avy Jesosy. Zinona moa izay Jesosy, mpanota tsy mendrika eo anatrehanao Jesosy, tsy mahay mity izay Jesosy, tsy mahay mity izay Jesosy, ianao rery ihany no mahay mity, ka mangataka aminao Jesosy, ampianaro izay ahity Jesosy, ampianaro izay Jesosy, ahity toy ny fitiavanao ray, satria ianao ray ilay Andriamanitra fitiavana, ianao lay deraina, ianao lay ankalazaina ray, ianao rery ihany, ianao rery ihany lay alfa sy omega, ianao le fiandohany izao tontolo izao, ary mbola hiafara izao tontolo izao koa Jesosy malalao, ka miantso anao izay, miantso anao izay ray malalao. Oka izay Tompo azoto fa tsy alaina Jesosy, oka izay Tompo azoto fa tsy alaina Jesosy, satria fa ketsa dia ho avy ianao, ka mibebaka aminao Jesosy ny amin'ny fahalainanay tsiraray avy Jesosy, satria mpanota tsy mendrika izay. Tompo, raha tonga amin'izao fotoana izao moa ianao, raha tonga amin'ny fotoana atorianay moa ianao Jesosy, ka maneno ny trompetra Tompo, zava-doza angamba ny anjohanay Jesosy, raha variana izay, raha variana Tompo ny amin'izao fiainana izao Jesosy, mamelà anay zanakao tsiraray avy, mamelà Jesosy amin'ny fieritrereana, satria zava-poana ny fiainanay Jesosy, zava-poana izay Jesosy malalao. Tompo malalao, tsy maintsy miaritra izay, tsy maintsy miaritra izay araka ny teninao, miareta ho ianao na amin'ny fahoriana aza Jesosy, tsy maintsy mandalo izay ny esoeso, ny fanaratsiana, Tompo malalao, ny fankalana, tsy maintsy mandalo izany izay. Maro Tompo no tsy tianay, satria ianao Jesosy tsy tia ny olona koa ianao Jesosy, tsy tia n'izao tontolo izao ianao Jesosy, ka tsy maintsy mitovy aminao izay, tsy maintsy mitovy aminao izay Jesosy, rehefa manaraka anao. Ala n'izao tontolo izao izay Tompo malalao, satria fa alany ianao, ka indreto izay Jesosy mifona aminao Jesosy, tafio ny herinao izay Jesosy, Tompo mba hazaka Jesosy ny amin'ny ady etrehanay ety ambony tany, mba hazaka Jesosy amin'ny ady etrehanay ety ambony tany Tompo, satria Jesosy, zava-poana izay, zava-poana izay Jesosy, raha lavitra anao, raha lavitra anao Jesosy, ka mangataka aminao Tompo malalao, ny famindram-ponao, ny fitantananao, ny fanovanao anay Tompo malalao, tafio ny herinao izay Jesosy, ary mba hiaritory Jesosy, hivavaka Jesosy ny tsiraray avy, Tompo malalao, na dia tsy eto ihany Tompo, fa ny tokantrano ny tsiraray avy Jesosy, any amin'ny toerana izay misy ny tsiraray avy Jesosy,
dia mba hitady ianao mandrakariva Jesosy, mba tsy ho tavela aty izay rehefa tonga ny fotoana Jesosy, fa mba ho tafiakatra Jesosy, mba ho tafody Jesosy malala ao, Jesosy malala ao, mamelà ny elokay Jesosy, mamindra fo aminay Jesosy malala ao, mifona aminao Jesosy izay, satria Jesosy eo indraindray izay tsy mahay makahala ny ratsy, tompo malala ao, impiry izay Jesosy eo, na mare olona miresaka Jesosy dia miaino, ary koa Jesosy na ny lohanay fotsiny ara-manaiky Jesosy dia efa toy ny mankatoa izany. Tompo malala ao, mifona aminao izay, mifona aminao Jesosy, mamindra fo, mamelà ny elokay Jesosy, diovy izay Jesosy mba ho afa-pahotana, diovy izay Jesosy io mba hadio eo anatrehanao. Tompo malala ao, ho any amin'iza moa izay ratsoany aminao, ho any amin'iza moa izay ratsoany aminao Jesosy malala ao, ianao no ianteranay, ianao no antsoinay Jesosy, ianao no ankalazainay Jesosy tompo. Indreto izay zanakao miantso anao, manaja anao, mankalaza anao, manome voninahitra anao, manome voninahitra anao Jesosy malala. Tompo malala ao, mangataka ny fanahy masinao Jesosy, mangataka ny fanahy masinao amin'izao andro alina izao, amin'izao andro divaraina izao any amin'ny toeran-kafa Jesosy, efa tonga ny maraina any amin'ny tany hafa Jesosy. Jesosy malala ao, mangataka ny fanahy masinao, mangataka ny fanahy masinao Jesosy. Oka ianao fanahy masina no handray ny contrôle an'izao fotoana izao, mitenena aminay zanakao tsiraray avy, mitenena aminay olonao tsiraray avy, satria milanao fatratra izay, milanao fatratra izay fanahy masina, fanahy masin'Andriamanitra o, milanao fatratra izay. Saint-Esprit de Dieu vivant, Saint-Esprit de Dieu vivant, milanao izay fanahy masina, tsisy toanao fanahy masina, ianao no antsonay, ianao no ianteranay, ianao no ilainay fanahy masina, fanahy masina amboary izay, amboary izay sambatan'olona fanahy masina o. Oka ianao ikasika ny olonao tsiraray avy, na izanaiza misy anay, na izanaiza misy anay fanahy masina, amboary izay, amboary izay fanahy masina. Oka ianao hiditrantsehatra amin'izao ora sy fotoana izao fanahy ny iray, midirantsehatra fanahy ny iray, iteny aminay izay tianao ambara fanahy masina, iteny aminay izay tianao ambara fanahy masina, satria milanao izay, mila ny fanatrehanao izay, mangeta hitanao fatratra izay, fanahy masina o. Raha misy mangataka aminao amin'izao ora sy fotoana izao, oka ianao hiasa, hiasa amin'ny tsiraray avy izay mangetaeta milanao fanahy masina, satria ianao no Andriamanitra, ianao ilay fanahy fiton'Andriamanitra, ianao izany, ianao izany fanahy masina, hoento izay eo an-tongotry ny ray, hoento izay eo an-tongotry ny ray. Eny Jesosy, ianao ilay loharanaina Jesosy, ianao ilay hira ny ranay teo Jesosy, ianao Jesosy ilay loharano velona Jesosy, loharano velona Jesosy, milanao fatratra izay,
mila anao fatratra izay Jesosy tompo, ianao Yesoa Amasia. Ho avy ianao Jesosy, ho avy ianao akanay, sasao amin'ny ranao soa izay Jesosy, sasao amin'ny ranao soa izay Jesosy malala o, diovy amin'ny ranao ny tenanay manontolo, purifieo izay Jesosy o, purifieo izay Jesosy o, ny ranao ny tete teo ambony azy fijaliana Jesosy. Eny tompo malala o, natolotrao ny tenanao ho anay tsiraray avy, ka sasao amin'ny ranao zay Jesosy, mamelany elokay Jesosy. Diovy izay tompo malala mba hadio, diovy izay mba hadio Jesosy. O ka ny ranao no sotronay, sotronay Jesosy ny ranao, sotronay Jesosy ny ranao, anadio Jesosy ny tovanay tsiraray avy, ny tenanay manontolo Jesosy, diovy amin'ny ranao, diovy amin'ny ranao, izay tsy anao anatinay tompoko anao andoro izany Jesosy, andoro izay tsy anao anatinay Jesosy malala, ka fenoy ianao izay, fenoy ny fanahy masinao izay Jesosy. Misaotra anao Jesosy, misaotra anao Jesosy, misaotra anao fanahy masinao, misaotra anao fanahy masinao, dera ho anao fanahy masina, aja ho anao, aja ho anao fanahy masina, misaotra to. Alleluia, amen. Alleluia. Saotra ny tompontsika, raha tena nibebaka marina ianao dia namelanao Jesosy, voninahitra ho an'i Jesosy, namelanao ny tompo raha tena nibebaka marina ianao. Zao isika dia tonga amin'ny fotoana hainoantsika ny tenin'Andriamanitra, mba hampaherentsika tsiraray avy. Ny tenin'Andriamanitra izay tonga amintsika dia aoka ho fantatsika tsiraray avy fa matoa tonga ny teny dia teny nomeny iray ho antsika izany. Ho antsika tsiraray avy zany izay teny tonga, satria izy no miasa, ka raha miasa izy dia tsisy ny ahasakana. Ho raisintsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Jaona Voalohany no ho raisintsika anio. Jaona Voalohany, ny epistily voalohany nosoratan'i Jaona zany no ho raisintsika anio. Dia ho vakiantsika zany eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafolo. Zany hoe Jaona Voalohany manontolo zany no vakiantsika. Dia toizantsika io amin'ny toko faharoa hatreo amin'ny andininy faharoa. Dia raha sitrapon'ny tompo dia ny verse manaraka zany dia ho toizantsika eto ihany amin'ny manaraka, raha sitrapon'ny tompo zany amin'ny fotoana manaraka. Ho raisintsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Jaona Voalohany, toko voalohany, andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo dia ho raisintsika ny eo amin'ny Jaona Voalohany toko faharoa, andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoa. Ho vakiako ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ny titra dia hoe izay efa renay, efa hitanay ary efa notsapainy tananay, izay efa hatramin'ny voalohany dia izay efa renay, izay efa hitan'ny masonay, izay efa nojerenay sady efa notsapainy tananay, dia ny amin'ny teny ny fiainana, fa efa naseho ny fiainana ary efa nahita azy izahay,
dia tonga vavolombelona ka manambara aminareo ny fiainana mandrakizay, izay tao amin'iray ka efa naseho taminay, izay efa hitanay sy renay no ambaranay aminareo, mba ahazoanareo fiombonana aminay koa. Ary ny fiombonanay dia amin'iray sy amin'ny Jesosy Kristy zanany, ary izao zavatra izao no soratanay mba ho tanteraka ny fifaliantsika. Ary izao no teny renay taminy ka ambaranay aminareo: Andriamanitra dia mazava, ary tsy misy maizina akory ao aminy. Raha hoy isika manana fiombonana aminy isika, kanefa mandeha amin'ny maizina, dia mandainga isika ka tsy manao ny marina. Fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika, tahaka azy eo amin'ny mazava, dia manana fiombonana isika. Ary ny ran'i Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Raha hoy isika tsy manana ota isika, dia mamita tena isika, ary ny marina tsy ato anatintsika. Raha miaiky ny fahotantsika isika, izy izay mahatoky sy marina dia mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Averiko kely eo raha miaiky ny fahotantsika isika, izy izay mahatoky sy marina dia mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Raha hoy isika tsy nanota isika, dia mampandainga azy isika, ary ny teniny dia tsy ato anatintsika. Anaka, izany zavatra izany no soratako aminareo, mba tsy anotanareo, ary raha misy manota dia manana solovava ao amin'iray isika, dia Jesosy Kristy ilay marina. Izy no avotra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany, fa noho ny an'izao tontolo izao koa. Amen. Ajantsika teo ny teny n'Andriamanitra ny amin'ny famakinana azy. Dia izao tsika dia hiaino ny amin'ny fanazavan'ny fanahy masina, ny tiany ambara amintsika tsiraray avy. Ry havana, io teny io raha nangataka tamin'ny fanahy masina teo hoe inona no teny hoentina ampaherezina antsika eto zany, ho antsika tsiraray avy. Araka ny ambarako rehefa manao ny asan'Andriamanitra aho dia miteny indraindray hoe ny teny izay tonga dia ho antsika, zany hoe ho ahy ihany koa izay manambara dia ho anao, zany hoe za koa zany, satria mila ny tenin'Andriamanitra isika tsiraray avy. Izay zany ny tompo mihitsy no manome antsika izay tokony azahoantsika zany fampaherezana avy aminy. Amen. Voninahitra ho an'i Jesosy. Eto zany ny tenin'Andriamanitra dia manambara fa i Jaona izany, i Jaona mpianatra Jesosy zany eto no miteny. Ry havana, tsara be izany satria izy nahita an' Jesosy. Dia ambarany tsara mihitsy ny zavatra hitany zany. Aleloia, aleloia, tsara be zany. Raha ohatra tsika ka hoe miteny zavatra nefa tsy hitantsika ilay zavatra, dia hafa kokoa izany noho ny hoe mahita mihitsy zany. Raha ohatra ianao ohatra mitantara zavatra amina olona anankiray, na ohatra za koa mitantara zavatra amina olona anankiray, nefa tsy nahita akory, dia hafahafa ihany ny fahenoana azy. Fa eto zany i Jaona dia nahita ny tompo izy. Amen. Nahita ny tompo izy dia manambara amitsika ny zavatra
hitany maso. Voninahitra ho an' Jesosy. Izany hoe voamia mampino antsika bebe kokoa zany a ny amin'ny fahenontsika ny amin'ny ambarany Jaona ato amin'ny teny izay nomeny zany, izay nosoratany. Zay zany hoe isaorantsika an' Jesosy satria zavatra hitany maso sy henon'ny sofina mandray izany dia tena hoe voninahitra ho an' Jesosy satria mahita ilay olona ary marezany ary narehany koa izy dia mitantara amintsika zany. Voninahitra ho an' Jesosy. Izay no mahatonga ihany koa ny amin'ny fijoroana vavolombelona izay nataony Tompo tamiko sy ny amin'ny ankohonako na koa asan'Andriamanitra natao no ambara zavatra hita zany no ambara. Zavatra hita no ijoroako vavolombelona ary zavatra fantatra izany. Voninahitra ho an' Jesosy. Fa raha ohatra ka hoe hijoro vavolombelona fiainana olona nefa tsy fantatrao ny momba an'ilay olona dia tsy mety izany. Fa tsy maintsy izany zavatra hita sy zavatra tamin'ny fiainanao no tokony ambara hoe fijoroana vavolombelona. Amen. Voninahitra ho an' Jesosy. Ho raisintsika ny tenin'Andriamanitra tsy kelikely dia izay tia ny fanahy masina ambara amintsika. Averiko vakiana kely zany amin'ny verset eo amin'ny 1 dia hita rotraka dia tonga dia midina antsika amin'ny 2. Hoy ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo hoe izay efa hatramin'ny voalohany dia izay efa renay, izay efa hitany masonay, izay efa nojerenay sady efa notsapainy tananay dia ny amin'ny tenin'ny fiainana. Amen. Aleloia. Izay ilay teneniko teo. Miteny mihitsy zany Jaona hoe hoy nambarany hoe izay efa renay. Henony mihitsy. Izay efa hitany masonay. Ny mason'izy ireo nahita mihitsy any an' Jesosy. Izay efa nojerenay sady efa notsapainy tananay. Ie, aleloia. Satria Jesosy miaraka amin'irareo dia normala raha hoe nitsapainy tanany satria fampiarahaba, mifandray tanana. Izany hoe zava-dehibe miaraka misakafo tamin'i Jesosy, miara-mamindra amin'i Jesosy, nanaraka an'i Jesosy nanao ny asan'Andriamanitra koa, na dia ny Tompo ara no ny asa bebe kokoa noho izy ireo tamin'i Jesosy mbola tety ambony tany. Fa izy ireo no ny falasa ny Tompo izay vao tena ny asa tsy ankijanona intsony ireo mpianatr' Jesosy. Dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe averiko ela amin'ilay hoe sady efa notsapainy tananay dia ny amin'ny tenin'ny fiainana. Amen. Tenin'ny fiainana dia Jesosy ilay fiainana. Izy ilay fiainana, lalana sy fahamarinana ary fiainana. Teny, ity tenin'Andriamanitra ity raha misy baiboly eo anoloanao, ny tenin'Andriamanitra, iteny izay vakiantsika io dia tenin' Jesosy. Izy no atao hoe teny fiainana. Ilay fiainana dia tokony hoe ho tsapantsika tsara satria izay no tokony ho fiainantsika izany. Izy zany no tena hoe sakafony fanahintsika. Satria fiainana fa tsy fahafatesana. Rehefa tsy ilay fiainana isika dia toy ny maty. Tsy hoe toy ny maty fa tena maty mihitsy isika raha ohatra tsy manana ilay tena fiainana. Dia ny Tompo izany. 2 fa efa naseho ny fiainana ary efa nahita azy izahay. Dia tonga vavolombelona ka manambara aminareo ny fiainana mandrakizay izay tao amin'ny iray ka efa naseho taminay. Amen. Aleloia, aleloia. Mazava tsara mihitsy ny tenin'ny Jaona eto. Ozy izy hoe fa efa naseho ny fiainana, efa tonga tety Jesosy ary efa lasa izy ary efa nahita azy izahay.
izy ireo zany no ambarany, izy sy ireo praitapo aminy ao amin'ny tompo zany no ambarany hoe ary efa nahita azy izahay dia tonga vavolombelona, amen, izay le izy, tonga vavolombelona isika rehefa niaona tamin'i Jesosy. Tena hoe rehefa tena niaona tamin'ny tompo ianao dia tsy voasakanao intsony ny vavanao sy ny fiainanao raha tsy mangetaheta foana any Jesosy. Aleloia. Izay le hoe tena ao amintsika le fiainana, izay le fanahy masina, izay le Jesosy ao amintsika, izy sy ny ray ao amintsika, satria manambara an'izany ny teny any amin'ny bokin'ny Jaona. Ao anatintsika ane ny tompo, ary tsy afaka isika hipetrapetraka fotsiny amin'izao rehefa tena ao anatintsika ny tompo fa mangetaheta foana isika alay rano velona, dia ilay teny fiainana izany, ilay tena fiainana izany. Amen. Dia hoy ny teny tompo hoe amin'ny 2:2 averiko kely any aloha, fa efa naseho ny fiainana ary efa nahita azy izahay dia tonga vavolombelona ka manambara aminareo ny fiainana mandrakizay izay tao amin'ny iray ka efa naseho taminay. Amen. Izay zany le izy, tena hoe ambarany tsara mihitsy fa ilay fiainana mandrakizay zany dia i Jesosy zany io ambarany io, ary teneniny hoe izay tao amin'ny iray tany an-danitra izany, ny raintsika dia any an-danitra, ka efa naseho taminay. Amen. Naseho tamin'izy ireo zany Jesosy. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra dia mazava tsara, mampalahelo izay tsy mety mino an Jesosy. Hitantsika tsara ny zavatra miseho eran-tany, fa maro ny tsy mino an Jesosy. Zava-doza ny iseho rehefa ho avy ny andro farany, satria afo be no vantan'ny olona antikristy rehetra izay hoe tsy mino ani Jesosy, ary koa ny tsy manana an Jesosy, na hoe mino ara nefa ny mieritreritra hoe voavonjy fa tsy mila manao na inona na inona. Ry havana, tsy maintsy isika mankatoa ary tsy maintsy isika manaraka ny baikon'i Jesosy, fa tsy mipetraka fotsiny amin'izao. Rehefa an Jesosy isika dia mila isika miova fiainana tanteraka mihitsy, fa tsy mipetrapetraka fotsiny amin'izao tompoko, rehefa tena ao amin'ny tompo isika tsiraray avy. Amen. Satria raha mipetrapetraka fotsiny amin'izao isika dia may maty ilay afo ny fanahy ao anatintsika. Matory izany. Rehefa matory ilay afo ny fanahy ao dia rehefa farany dia maty. Tsy afaka aherintsony. Miala ny fanahy masina rehefa ohatra tsy manao na inona isika. Amen. 3. Izay efa hitanay sy renay no ambaranay aminareo, mba azahoanareo fiombonana aminay koa, ary ny fiombonanay dia aminy iray sy amin'ny Jesosy Kristy zanany. Ary izao zavatra izao no nosoratanay mba ho tanteraka ny fifaliantsika. Amen. Izay le izy manambara mihitsy zany i Jaona fa izy zany ry zareo izy, satria izy miteny foana izy hoe taminay, hitanay. Ry zareo zany dia mijoro vavolombelona manambara an Jesosy, satria tsy maintsy izay no ataontsika rehefa manana an Jesosy, mba havovonjy ny hafa koa, satria maro ny tsy mahalala, maro zany ny mahafantatra an'Andriamanitra fa tsy mahay akory hoe ahoana ny lalana tena hoe ahavovonjy ny fanahiny. Maro zany tompoko, satria na izaho zao raha teo aloha efa any amin'ny témoignage nataoko tany dia mivavaka
nefa mbola manao fiaina zao tontolo zao ihany satria tsy ampy fahalalana an'Andriamanitra dia mananao foana jamba zany ajambain'ny Satana fa noho nefa nampahiratra ny tompo ny maso nefany matoa ny tompo nampahiratra ny masoko dia izaho mihitsy no nangetahetana nanantona azy. Amen. Mila zany isika mangetaheta manantona ny tompo satria ny azy efa vita ny asany araka ny teniny, araka ny teny efa vita ny asako izy, efa vita ny asan'i Jesosy fa nentsika sisa, nentsika olombelona sisa tompoko. Ka raha tsy manantona an' Jesosy isika dia vitatreo ny amintsika. Tsy maintsy isika mangetaheta, dia rehefa mangetaheta isika zay ny tompo vao afaka anatona antsika. Fa raha mbola avelantsika ny tompo ivelany varavarany fontsika dia tsy mba anosika varavarana mihitsy Jesosy. Ny mpangalatra no manosika varavarana. Dia fantatsika tsara fa ny fahavalo dia i Satana izany. Izy dia mpandroba izy ary mpangalatra hatrany am-boalohany. Fa Jesosy miandry fa tsy manakana antsika amin'izay safiditsika. Nefa kosa oko tsapantsika fa roy ihany no hiafaran'ny fiainantsika. Ray amin'ireo ihany no tsy maintsy hiafaran'ny fiainantsika. Roy ihany ny lalana. Safady, roy ihany ny lalana. Izay ray isika na ho any amin'ny hafobe mandrakizay na izay ray isika ho tafiditra any an-danitra mandrakizay. Izy zany ny tompo dia tsy manery fa atorony antsika ny lalan'ny fiainana sy lalan'ny fahafatesana. Fa anjarantsika izany no misafidy. Anjarantsika olombelona no misafidy. Manana ny soahantsika isika eo anatrehan'Andriamanitra. Zay le fitiavany ray izay. Zay le fitiavany ray izay. Voninahitra ho an'ny ray. Fitiavana lehibe izany. Aleloia. Eto zany i Jaona dia manambara zany Jaona eo amin'ny 9:7 hoe, averiko kely izay efa hitanay sy renay no ambaranay aminareo mba ahazahoanareo fiombonana aminay koa. Amen. Izany hoe rehefa izany nanambara zany ry Jaona sy ireo mpianatra Jesosy zareo rehetra dia noho ny avy amin'ny zavatra hitan'izy ireo sy ren'izy ireo ary nitsapainy tanan'izy ireo izany hoe ny tompo izany, ny tompo izany dia nambarany amintsika zany mba hahazahoantsika fiombonana amin'izy ireo koa, mba hahatonga antsika koa izany miaraka amin'izy ireo toy ny zanak'Andriamanitra. Aleloia. Fahasambaram-be izany. Maimai-poana tsy vidiana ny famonjena, tsy vidiana izany. Raha nanomeny rany i Jesosy teo ambony hazo fijaliana, raha nomboany i Jesosy teo ambony hazo fijaliana, dia tsy nividim-bola izany, fa maimai-poana hoy ny tompo. Maimai-poana ny famonjena izay nomeny antsika. Eo amin'ny 9:7 tapany faharoa io dia manambara hoe, ary ny fiombonanay dia amin'ny ray sy amin'ny Jesosy Kristy zanany. Amen. Zay zany. Miombona ao amin'ny Jesosy Kristy, ao amin'ny ray aloha izy, ao amin'ny ray sy ao amin'ny Jesosy Kristy zanany. Isika koa zany dia toy izany koa. Aleloia. Ho fiainan-danitra mandrakizay. Ao amin'ny ray isika sy ao amin'ny Jesosy Kristy zanany. Rehefa tena miombona amin'ny ray izany. Amen. 9:8 Ary izao zavatra izao no nosoratanay mba ho tanteraka ny fifaliantsika. Zao zany no nosoratany mba ho tanteraka izany ny fifaliantsika ho izy. Zao zany no nosoratany. Hoy ny tenin'Andriamanitra 9:5 Ary izao no teny renay taminy
ka ambaranay aminareo. Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina akory ao aminy. Aleloia. Zay teny izay zany no enony tamin'ny Jesosy. Tsara ny tenin'Andriamanitra, tsara ny tenin'ny tompo voninahitra ho an' Jesosy. Hoy Jaona veriko indray, ary izao no teny renay taminy, teny enina izy ireo tamin'i Jesosy zany, ka ambaranay aminareo, ambarany Jaona amintsika izany, dia hoe Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina akory ao aminy. Amen. Aleloia. Eto zany tonga zany ny teny tiany tompo, tiany fanahy masina ampaherezana antsika anio. Hoy zany ny fanahy masina amintsika anio, Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina akory ao aminy. Eo tsika zany mametra-panontaniana, ao anatinao va, ato anatiko va, sao dia mbola misy aizina? Sao dia mbola misy aizina? Satria tompoko, Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina akory ao aminy. Raha vao misy aloka kely izany maizina ao anatintsika, dia tsisy an'Andriamanitra ao. Satria Andriamanitra dia mila mazava tanteraka ny ao anatintsika zay vao mitoetra ao ny iray. Tsy afaka mihitsy ny tompo anaiky hiaraka iray trano amin'ny Satana. Ny trano ambarako eto dia ny tenantsika olombelona tsiraray avy, ny tenantsika zanak'Andriamanitra tsiraray avy. Andriamanitra dia saro-piaro amin'ny plasiny. Andriamanitra dia tsy azontsika zaraina, tsy azontsika zaraina ny plasin'Andriamanitra. Fa rehefa n'Andriamanitra isika dia n'Andriamanitra, rehefa ny Satana dia ny Satana. Enganeka tena ho an'Andriamanitra tokoa isika tsiraray avy. Izy ilay mazava ary tsy misy aizina, tsisy maizina ao amina de kely akory ara tompoko. Izany hoe mila manao divorce amin'ny famaizinana isika. Ny ratsy rehetra dia tsy akasitrahan'Andriamanitra izany. Tsy maintsy misaraka amin'ny ratsy rehetra isika tompoko. Andiny fahenina, raha hoy isika manana fiombonana aminy isika, kanefa mandeha amin'ny maizina, dia mandainga isika ka tsy manao ny marina. Amen. Zay zany tenin'Andriamanitra. Raha miteny izany isika hoe manana fiombonana amin'Andriamanitra, amin'i Jesosy zany, hoe izay ne ka ao amin'i Jesosy, zany ka ao amin'i Jesosy. Raha mitenitsika hoe ao amin'ny tompo, kanefany mbola mandeha amin'ny maizina isika, dia mandainga ka tsy manao ny marina. Ry havana, tsy eken'Andriamanitra izany, tsy eken'Andriamanitra lainga. Ny lainga fotsiny tompoko dia mahavery any amin'ny afobe. Ary ny rain'ny lainga dia fantatsika tsara fa i Satana no rain'ny lainga. Ny lainga fotsiny dia mahavery any amin'ny afobe. Any amin'ny bokin'ny Apokalipsy 2:20, andininy 5:10 manambara an'izany. Ny mpandainga dia mahavery any amin'ny afobe zany. Very any amin'ny afobe ny mpandainga rehetra. Ny mpandainga rehetra dia any amin'ny afobe no mivantana. Apokalipsy 2:20, Apokalipsy 2:20, andiny 5:10. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa any ivelany ny alika, ny mpanao ody ratsy,
ny mpijangajanga, ny mpamono olona, ny mpanompo sampy, ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Amen. Any velany hoy ny tenin'Andriamanitra, any velany. Ry havana, tsy afabela ny olona anankiray raha mandainga. Ary ao amin'ny 1:20 izy manambara mihitsy fa ny anjarany dia any anatin'ny farimy rehetra afo sy solifara. Ndao vakiantsika ihany. Apokalipsy 1:15 hoy ny teny Tompo, vakiako amin'ny anarany. Fa ny osa, ny tsy mino, ny vetaveta, ny mpamono olona, ny mpijangajanga, ny mpanao ody ratsy, ny mpanompo sampy, ary ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany ao anatin'ny farimy rehetra afo sy solifara. Izany no fahafatesana faharoa. Amen. Ry havana, zavadozana izany. Zavadozana izany teny izany. Izany hoe loza no iandry ny olona mpandainga satria any amin'ny farimy rehetra afo sy solifara zany no iafarany. Izany hoe fahafatesana faharoa izy. Izany hoe mbola velona zany le olona dia efa maty sahady. Izay ny fahafatesana voalohany. Efa maty ara-panahy. Vatana mandendeha nefany efa maty ny fanahiny. Dia rehefa tonga zany ny fahafatesan'le olona, rehefa maty le olona, dia sady maty le vatany, maty ny fanahiny. Izay le fahafatesana faharoa any anatin'ny farihy mirehitra afo sy solifara. Izay no anjarany ny ampandainga. Mibeba tompoka raha ohatra sendra tia lainga ianao. Mibeba na lainga kely fotsiny azany dia hitan'Andriamanitra ne izany. Tsy azontsika vazivaziana mihitsy Andriamanitra, fa izay afafintsika zanak'olombelona no hojinjaintsika. Tsisy ho afaka eo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra, fa rehefa mandainga dia mandainga. Na lainga kely io, na lainga be io, dia mahavery any amin'ny afobe. Maika izany fa ny ota ratsy hafa isan-karazany. Mila mitandrina isika tompoko. Mila mitandrina isika raha te hiditra any an-danitra. Matoky aho fa te hiditra any an-danitra koa ianao. Tsisy olona maniro any amin'ny afobe, fa ny lanitra no tokony ho tanjona, satria eto isika dia mandalo vahiny ihany tsika ety ambony ity tany ity. Fa ny hafarantsika dia izay iray na any an-danitra na any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Ka engany tompoko mba tsy ho hisy ho very isika tsiraray avy zanak'Andriamanitra rehetra. Engany tompoko tafiditra lanitra isika. Iverintsika ao amin'ny Jaona Voalohany teo, toko voalohany 9:4 no vakiantsika teo zany. Io zany no vakiantsika teo 9:4. 9:7 no vakiantsika farany teo ka miala tsiny aho. Azafady 9:4. Averikely indray aloha le vaky teny aminarantsosy tompo. Raha hoy isika manana fiombonana aminy isika, kanefa mandeha amin'ny maizina, dia mandainga isika ka tsy manao ny marina. Amen. Izany no vakiantsika teo ary nazavay ny fanahy masina teo. 9:7. Fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika, tahaka azy eo amin'ny mazava, dia manana fiombonana isika. Ary ny rany Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Amen. Zay zany, ry havana. Fa raha mandeha isika zany eo amin'ny mazava. Ny mazava dia tsy miafakafina faharatsiana intsony izany. Tsy manota intsony, miezaka miaro ny tenany mba hadio.
bebaka, miala amin'ny ratsy fanao rehetra, tsisy tazomana dia kely ara, ny ratsy rehetra ialana avokoa. Dia raha mandeha eo amin'ny mazava zany isika, tahaka azy eo amin'ny mazava, tahaka an'Andriamanitra izany eo amin'ny mazava, dia manana fiombonana isika. Dia eo zany isika vao afaka mifandray amin'Andriamanitra. Zay isika zany vao tena ohatran'ny zanak'Andriamanitra, ohatran'ireo apôstôly izay manambara ny tenin'Andriamanitra ato. Satria isika mandeha eo amin'ny mazava tahaka ny ray izay mazava, izy mihitsy ilay mazava, tahaka azy eo amin'ny mazava. Dia manana fiombonana isika, ary ny ran'i Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Amen. Izany, ny ran'i Jesosy zanany, ny ran'i Jesosy zanany irery ihany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Amen. Tsisy zavatra hafa afaka anadio ny olona anankiray ka hoe ho tafiditra any an-danitra avy io. Tsy atompoko, ny ran'i Jesosy irery ihany no afaka manadio antsika, no afaka manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra ny tenen'ny tenin'Andriamanitra, fa tsy hoe ota sasany ihany, fa mbola toka ihany aloha ty fa ity ialako ty ota ty. Tsy atompoko, tsy maintsy isika miala amin'ny ota rehetra, tsy maintsy isika miala amin'ny ota rehetra. Tsy azontsika atao ny hoe mbola mankasitraka ota na ray ara io na lainga araka ny teny voalaza teo ambony. Ialana avokoa ny ota rehetra, na ota kely toy ny fandraitra aza dia hitan'ny kameran'Andriamanitra io, ary tsy ho afabela amin'io isika. Na dia tahaka loham-pandraitra ary tompoko, tsy hatafiditra antsika ny lanitra izany, tsy tsapantsika olombelona indraindray ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Maro ny olona mbola mivazivazy amin'Andriamanitra. Efa hita fa ota zao, ota ary tsy mety dia mbola atao ihany, dia mieritreritra hoe amela azy ny tompo avy eo. Ry havana, raha minimanotany isika dia tsisy intsony ny famindram-pon'Andriamanitra fa fiandrasana mahamay amin'ny fitsaran'Andriamanitra no miandry antsika, manambara aza mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Tsy azontsika atao ny minimanota, fa rehefa ota ratsy dia vela tanteraka, ialana. Tsy maintsy isika manao divorce amin'ny ota rehetra, fa tsy azontsika atao ny mifikitra amin'ny ratsy. Ry havana, ny fahalehibiazan'Andriamanitra tsy takatritsika heverina io Andriamanitra io. Masina io Andriamanitra io, tena masina, ary tsy azontsika atao mihitsy ny misangisangy amin'Andriamanitra. Fa ny fanahintsika anie ka tena sarobidy ny fanahintsika. Ary raha ohatra ka maty isika, indray-pandeha ihany, fa tsisy intsony ny hoe ahafahantsika indray miverina dia hoe ho voavonjy avy eo raha hibebaka. Tsy atompoko, rehefa maty dia maty, vita hatreo. Mila mitandrina isika. Amen. Ny ran'i Jesosy irery ihany no afaka manadio antsika amin'ny ota rehetra. 9, raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena isika, ary ny marina tsy ato anatitsika. Amen. Izay le izy, manana ota isika. Oka isika tsy hanamary tena hoe tsy mpanota avokoa isika rehetra. Izay no mahatonga antsika mibebaka eto. Izay no mahatonga antsika mivavaka toy izao, mangataka ny famindram-pon'ny tompo amelany ny fahotantsika.
nefa kosa dia mampitandrina ao, tsy hoe kory hoe fahotana marikoriko be fijangajangana sy favetavetana na hota ratsy tena ratsy hafa, kolikoly, zavatra efa hoe tsy azo atao, mbola atao ihany de hibebaka foana de hivavaka indray, de hibebaka foana de hivavaka indray. Tsy atompoko, tsy azontsika sangisangian'Andriamanitra. Andeha angalabadin'olona de hoe hibebaka indray, hivavaka indray zany manaraka de hifono. Tsy atompoko. Ny ota ambara eto dia ohatra hoe tafateny ratsy tsy na ohatra hoe fahatezerana, zavatra kely tsy zavatra kely natao zany, fa tsy le ota ratsy be, na fijerevana vehivavy ohatra mandalo, na fijerevana lehilahy ohatra mandalo. Fitsiriritana, rihavana tsy ao anatin'izany intsony rehefa ao amin'ny tompo isika. Tsy ao anatin'izany intsony. Efa lasa zavatra taloha. Indreo efa tonga vaovao ireo. Andriamanitra mahalala tsara ny plasy misy antsika tsiraray avy. Fantany tsara ny tena hoe zanany. Ary latsaka tsy anatin'ny ohatra hoe teny ratsy, na ohatra hoe ady an-trano, na ohatra hoe famalina tampoka. Rihavana, mila mitandrina isika tompoko. Mila mitandrina isika. Tizantsika ny ten'Andriamanitra, 5:7 isika teo. Raisitsika ny 5:8. Raha miaiky ny fahotantsika isika, izy izay mahatoky sy marina dia mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Amen. Izay, rehefa miaiky ny fahotantsika isika, rehefa miaiky, ity aho tompo fampanota, ity aho tompo fa tsy mendrika, dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe izy, izany hoe ny tompo Andriamanitra zany izay mahatoky sy marina dia mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Amen. Manadio antsika zany ny tompo. Dia tsy tokony isika nde mbola hiosika ny fotaky ny fahotana indray avy eo. Efa nidiovin'Andriamanitra isika, dia tokony tsy hiverina tahaka ny kisoa indray anatin'ny fotaka izay nisy anazy teo aloha ihany. Rihavana, na koa hoe alika miverina amin'ny nalohany. Mila isika mitandrina tompoko. Mila isika mitandrina. Aza manaiky ho ataon'ny Satana serpiera. Aza manaiky ho ataon'ny fanasana tongotra. Fa very ny fiainanao any amin'ny hafibe ny hafaranao. Mila isika miady andro aman'alina, miady amin'ilay fahavalo, mandroaka ilay fahavalo. Fa raha ohatra ka mbola manaiky ota kely, mahita ny namana misotro toaka, dia mba andeha sotro kely ihany aloha. Na mifoka sigara dia mba indrepandelo, rihavana, zava-doza. Mila mitandrina tompoko. Mila mitandrina. Fa ny lalana makany an-danitra dia tery dia tery. Rombahana izay voatafiditra ny lanitra. Ady zany, ady ny hatrehana. Miady amin'ny nofo mba hiakatra ambonin'ny fanahy. Rihavana, mila mitandrina isika tompoko. 10 isika izao. Raha hoy isika tsy nanota isika, dia mampandainga azy isika, ary ny teniny dia tsy ato anatintsika. Amen. Mazava tsara ny ten'Andriamanitra. Raha miteny isika hoe tsy nanota isika, dia mampandainga an'Andriamanitra zany isika, ary ny teniny dia tsy ato anatintsika. Amen. Araka ny teneniko teo, izay mahatonga antsika mibebaka eto. Mibebaka. Nefany, oka isika tsy hanararoatra hoe hibebaka ihany fa hanota kely. Mila mitandrina
mitandrina isika tompoko, fa Andriamanitra dia manana maso hijerevany antsika ary fantany ny momba antsika rehetra na dia ny fisainantsika aza. Ny saintsika fantany momba antsika satria izy ny naharentsika. Andininy voalohany amin'ny toko 2 eo amin'ny Jaona Voalohany io ihany. Anaka, izany zavatra izany no soratako aminareo, mba tsy hanotanareo, ary raha misy manota dia manana solovava. Ao amin'ny iray isika dia Jesosy Kristy ilay marina. Izy no avotra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany, fa noho ny an'izao tontolo izao koa. Amen. Ry havana mazava tsara, hoy Jaona miantso antsika. Hoy Jaona, averiko kely. Anaka, izany zavatra izany no soratako aminareo, mba tsy hanotanareo. Ary raha misy manota dia manana solovava ao amin'iray isika, dia Jesosy Kristy. Ry havana, Jesosy Kristy no solovavantsika. Jesosy Kristy no solovavantsika any an-danitra. Nefa ny aoka ho tsapantsika, fa tsy tahaka ny avoka, tsy tahaka ny mpisolovavan'ny tany, ka ankasitraka ota, dia anaiky hoe alamindamina, tsy atompoko. Izy no Andriamanitra, izy no itsara. Izy misolovavantsika, fa misolovavan'ny fahamarinana Jesosy, fa tsy mpisolovava mandainga akory. Ny mpisolovava mandainga dia maro ety ambonin'ny tany, satria ity tany ity dia efa anatin'ny aizina, fa Jesosy ilay tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ny rany na rarany teo ambony hazo fijaliana ho antsika, ny nofo nombona no isika. Ka isika ve dia mieritreritra hoe ny tompo Andriamanitra dia isolovavantsika, ankasitraka ny otantsika dia hoe hiditra lanitra isika? Tsy atompoko, tsy atompoko. Matoa Jesosy isolovavantsika, hidirantsika lanitra, dia fantany fa marina ny nataontsika, ary amindra fo amintsika izy, amela ny elokantsika izy. Isolovava olona marina Jesosy, fa tsy isolovava olona feno faharatsiana akory. Ry havana, ety ambony tany hoy aho, ny mpisolovava mandainga, mankasitraka ota, fa Andriamanitra dia tsy mila loto hiditra ao amin'ny fanjakany, tsy mila aizina hiditra ao amin'ny fanjakany, tsisy raisany iray amin'ny fahamaizinana, fa izy ilay mazava, izy ilay Andriamanitra, ka tsy maintsy isika ho hita mazava eo anatren'Andriamanitra. Tsisy petina izay isika vao afaka hiditra amin'ny fanjakany lanitra, izay isika vao afaka hijoro eo anatren'Andriamanitra, fa raha tsy izany, vao tonga eo isika anatreny iray, tonga dia voakifoka any amin'ny ankavia ho very mandrakizay, tahaka ny osy amin'ny ankavia hoy izy, fa ny ondry kosa dia eo amin'ny ankavanany. Ry havana, aiza ny plasy misy anao amin'izao ora sy fotoana izao? Osy va ianao eo anatren'Andriamanitra, sa ondrin'Andriamanitra? Enganeka tena ho ondrin'Andriamanitra isika tsiraray avy, satria ny tenin'Andriamanitra amin'ny 5 farany eo amin'ny toko 2 amin'ny Jaona Voalohany dia manambara hoe izy no avotra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany, fa noho ny an'izao tontolo izao koa. I Jaona zany manambara fa tsy ho an'izy ireo mpianatry ny tompo tamin'izany fotoana izany ihany, fa ho antsika tsiraray avy amin'izao andro iainantsika izao koa zany. Ry havana, engane ka tena ho isany hijoro eo anatren'ny tompo isika tsiraray avy,
ka hiteny amintsika ny tompo hoe mpanompo tsara, mba tsy ahitany tompo isika maizina ao anatintsika, mba tsy hisy fahotana hita ny tompo amintsika, fa engany tompoko ilay fahazavany Jesosy, ilay fahazavany iray no hitany ao anatintsika. Amirapiratra taka ny lanitra, fa mirapiratra ny lanitra isika tsiraray avy, araka ny tenin'Andriamanitra ao am-bokin'i Daniela 2:10. Enganeka tena mirapiratra tokoa, tahaka fa mirapiratra ny lanitra isika. Ry havana, ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra ny isika tsiraray avy, ka tsy ahitany tompo aizina ny ao anatintsika. Ry havana, hivavaka isika, hivavaka ho eto amin'ny tompo ny fiainanao, eto amin'ny tompo ny fiainanao, satria fotoana izao ahafahantsika manatona azy. Misy ny olona tsy afaka mivavaka akory, tsy afaka mivavaka akory, fa isika dia omeny tompotombonandro, omeny hery, omeny tanjaka, mbola ahafahantsika miaino, ahafahantsika mivavaka. Na marary eo ambony fandriana ary ianao, na afaka miaino fotsiny ianao, dia ny tompo tonga amangenao. Mibeba foana, mifalia, mahareta, mijorofa ho avy Jesosy, ho avy Jesosy tompoko, ho avy Jesosy. Engany ahitantsika izy ho tahaka ny kintana mamirapiratra, fa tsy faharatsiana, tsy aizina no hitany, satria raha izany dia mahantra indrindra isika, mahantra indrindra isika raha ohatra ka aizina no hitany tompo ao anatintsika. Ry havana, hivavaka isika, hivavaka isika mananantsika izao fotoana izao. Afaka ianao mandoalika raha mety aminao, fa raha tsy afaka mandoalika moa ianao, dia tsy maninona fa azonao atao ny mipetraka raha ohatra tsy afaka mandoalika ianao tompoko. Hivavaka isika tompoko, hoeto eo amin'ny tompo ny mombanao, ny fiainanao. Jesosy malalao, sotranao Jesosy, ny amin'ny fitiavanao Jesosy, ka nafanay Jesosy nivavaka amin'izao andro alina izao, amin'izao andro divaraina izao Jesosy, amin'ny andro maraina koa any amin'ny toeran-kafa Jesosy. Tompo malalao, misaotra ny amin'ny teninao, misaotra ny amin'ny teninao fanahy masina, ny amin'ny fampaherezana nay tsiraray avy. Indreto izay fanahy masinao, mandoalika eo anatrianao izay afaka mandoalika. Indreto izay miantso anao, misaotra anao ray satria anao tokoa ilay ray ny fahazavana. Ianao ilay tsy misy aizina ao aminao, tianay ianao, ary tonga nofitetiana navitra anay zanakao, nanavitra anay isam-batan'olona izay tsy mendrika akory Jesosy eo, naloranao ny tenanao teo ambony hazo fijaliana Jesosy eo. Nizaka ezo ianao, nizaka fijaliana ianao. Tompo malalao, indreto izay mbola mamerina fibebahana eo anatrehanao, mamelana satria tsy mendrika izay Jesosy. Eny tompo, okenao anafaka ny aizina ao anatin'ny tsiraray avy izay miantso anao amin'izao ora sy fotoana izao. Na oviana Jesosy io, no iantso ny olona anao Jesosy, ny antson'olona anao Jesosy, raha mare an'izao vavaka izao izy Jesosy. Okenao hitrantsehatra Jesosy io, anafakafaka Jesosy, anapatapaka Jesosy tsy anao anatiny ny olonao tsiraray everan-tany. Jesosy, ho avy ianao,
ho avy eny amin'ny raha ho any lanitra ianao. Akanay zanakao, mangataka ny famindramponao Jesosy, mangataka anao Jesosy io. Arovy izay Jesosy, arovy izay Jesosy io, mba ho tody any aminao Jesosy, satria mahay ratsy hatrany ity tany iananay ity. Kely satobo dia vita ny dianay ity. Jesosy malalao, fa mangotragotraka ny tany iananay amin'izao vaninandro izao, vaninandro farany Jesosy. Maro ny zavatra miseho eran-tany Jesosy, maro. Jesosy malalao, tsisy tsony ny toerana milamina Jesosy, fa mikorotana Jesosy ny tany. Tompo malalao, eny feno faratsiana ny tany. Jesosy malalao, miantso anao izay. Arovy ny ankonanay tsiraray avy izay manana ankonana Jesosy. Mivavaka ho an'ny ankonanay izay Jesosy, izay manana ankonana Tompo. Izay tsy manana ankonana kosa Jesosy io, dia aroviko izy ireo Jesosy. Tompo malalao, amboary ny tsiraray avy. Diovy amin'ny ranao soa Jesosy. Tantano Jesosy io, tantano Jesosy io, mba tsy ho very, mba tsy ho diso lalana Tompo, fa hanaraka anao ilay fahazavana. Jesosy malalao, hoentinao anatrehanao Jesosy ny tanora rehetra Jesosy io. Okenao Tompo ampahery, ary koa Jesosy io, hanafaka an'izy ireo tsiraray avy Jesosy, ny amin'ny fatotra zao tontolo zao Jesosy malalao, ny amin'ny zavatra mahavariana ny tanora rehetra Jesosy malala. Tompo malalao, milanao izay, milanao ny tany Jesosy io, hanafitra ny vahoakanao. Tompo malalao, ny olon-dehibe rehetra Jesosy. Tompo malalao, ny olona rehetra mitovy fotoana aminay Jesosy malalao, ny zokony rehetra Jesosy, tafinerinao Jesosy, tafinerinao Jesosy izay tsiraray avy Jesosy io, atody didianay mba ho tonga any aminao Jesosy. Mitenena foana fanahy masina aminay olonao tsiraray avy, satria tsy mahavita tena izay. Ireo koa Jesosy ny ankizy majinika Jesosy eran-tany, Tompo malalao, amboary Jesosy, ampaheresy Jesosy amin'izao fiainana ratsy tao ambonin'ny tany izao. Okenao Tompo, hanafaka Jesosy, ampahery Jesosy. Tompo malalao, mivavaka amin'izao ora sy fotoana izao, misy olona marary lohalika ato, misy olona marary lohalika ato. Okenao ametraka ny tananao amin'ny lohalikanao, lohalika kavia no marary. Olona anankiray ato marary lohalika. Okenao ametraka ny tananao amin'ny lohalikanao, amin'ny anaranao Jesosy avy any Nazareta no angatahako Tompo. Okenao anasitrana ny lohalika ny olona izay marary lohalika ato Jesosy. Ka amin'ny anaranao Jesosy io, oka ny Tompo ny afinao no andoro izay tsy anao ao anatin'ny lohalika zany olona izany. Ranao Jesosy, ranao Jesosy manadio ny lohalikany amin'izao ora sy fotoana izao, ka miala loharanon-karetina, dorana amin'ny rany Jesosy, dorana amin'ny rany Jesosy, miala ny douleur ao anatin'ny lohalika amin'ny rany Jesosy. Ny afo ny fanahy masina mandoro ny douleur ao anatin'ny lohalika hatrany amin'ny feany, dorana amin'ny rany Jesosy izany. Na rany Jesosy avy Nazareta, misaotra Jesosy, misaotra anao Tompo, satria anao no mpanasitrana Jesosy. Dera ho anao Jesosy, aja ho anao Jesosy. Tompo malalao, misaotra anao Jesosy, ny amin'ny fitiavanao sy famindramponao. Ianao ilay Andriamanitra mendrika indray voninahitra, mivavaka izay Jesosy ho an'ny tanindrazanay Jesosy. Vavaka ao Madagasikara izay Tompo malalao. Okenao Jesosy io, ampahery ny olonao tsiraray avy Jesosy ao Madagasikara.
Foazy Jesosy ny malagasy, foazy Jesosy ny malagasy. Ao Jesosy re mbola manompo sampy Jesosy malala ho. Okenao tompo anafaka an'izy ireo amin'izany izay mitalao aminao Jesosy, izay vonina hiala amin'izany Jesosy malala ho. Ao any koa tompo malala ho, izay olona rehetra te hiverina aminao Jesosy, ato famarina sy famasinana tompo. Okenao tompo hiditra an-tsehatra Jesosy io, amangely izy ireo Jesosy, ary anafaka an'izy ireo Jesosy, satria anao no Andriamanitra Jesosy. Mamalia tompo, mamalia vavaka Jesosy io, ho an'ny olonao tsiraray avy, satria anao no Andriamanitra Jesosy, ary tsisy toanao. Tompo malala ho any amin'iza moa izay Jesosy, ratsoany aminao. Ratsoany aminao Jesosy, ianao no tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka Jesosy. Ianao no mpamonjy, ianao no mpanafaka Jesosy. Tsisy toanao Jesosy, ka ianao Jesosy no asandratra, ianao Jesosy no deraina, ianao Jesosy no ankalazaina Jesosy. Tsisy toanao Jesosy malala ho. Jesosy malala ho, mitondram-bavaka koa izahay an'izao tontolo izao. An'izao tontolo izao Jesosy malala ho, ny olonao eran-tany tompo dia hoentiko eo anatrehanao Jesosy. Amboary Jesosy ny olonao, ampaherezy Jesosy reo anatin'ny persécution tompo. Maro Jesosy no tsy afaka manompo anao malalaka. Maro Jesosy no mijaly Jesosy, ampanambadiana koa Jesosy io, voasakana tompo tsy afaka manompo anao. Jesosy malala ho, ampaherezy izy ireny. Ao Jesosy ny mitomany, feno fijaliana Jesosy ny mitokantrano, mamindra fo tompo malala ho. Tompo malala ho, tsisy toanao Jesosy. Okenao Jesosy hiditra an-tsehatra Jesosy amin'ny fiainan'ny olona tsiraray avy izay miantso anao tompo. Okenao andefa ny anjelinao Jesosy hiaro sy hitantana tompo ny amin'ireo izay mijaly Jesosy, ny amin'ireo izay mijaly Jesosy. Tompo malala ho, misaotra anao Jesosy, misaotra anao ny amin'izao fotoana izao Jesosy. Midera ho anao ray, mihaja ho anao ray, mivoninahitra ho anao ray. Misaotra tompo ny amin'ny fampaherezana lehibe izay nomenao anay tamin'izao andro alina izao. Misaotra ray, mitsaoka anao izay, midera anao izay ray, satria anao no Andriamanitra tompo malala. Anao ny haja ray, anao ny voninahitra ray. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ianao lay Adonai, ianao lay El Shaddai, ianao lay Andriamanitra lehibe indrindra, Andriamanitra masina indrindra. Ianao no tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka. Ianao lay izy hatramin'ny fahagola, ianao lay nisy, ianao rery ihany. Ianao no Andriamanitra tsara indrindra ary tsisy toanao, tsisy toanao. Misaotra anao ray, ianao lay mpanjaka ny mpanjaka eo amin'ny seza fiandriananao, ianao lay ho avy tsara ny tany. Ianao Jesosy io, ianao no Andriamanitra, ka misaotra anao izay. Misandrata ray, misandrata ray. Anao ny dera, anao ny haja, ianao no tompony tompo, ianao no mpanjaka ny mpanjaka, ka misaotra ray, misaotra ray, misaotra ray. Misaotra fanahy masina ho, misaotra fanahy masina ho, misaotra anao. Voninahitra ho anao rery ihany, hatramin'ny taloha indrindra, sy ankehitriny ary ho mandrakizay dory. Misaotra ray aho. Alleluia, alleluia, amen. Ry hava-malalao ny tompo izay ny fotoanantsika anio dia samy mahery daholo voninahitra ho an'i Jesosy dia raha mbola misy ny fotoana dia mbola miaona eto ihany isika. Alleluia, amen.